Oui, faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka ny page ny Rija Somanana na aloha tsy mpanaraka koa fa mijerijery eto. Te resaka kely za satria mahazo message be dia be hoe te hianatra anglais, maninona za tsy mety mahay anglais, mba ampianaro anglais, hoe ahoana ny atao mba ahaizana anglais malaky. Efa nianatra niveau tsy haiko inona sy inona daholo, nianatra tarian'inona. De tiako hiresaka une bonne fois pour toutes zany za momba n'ity anglais ty. Tsara moa ny tenenako eto hoe anglais le langue nianarako, zany hoe ny tena imasoako zany de ny langues étrangères na ny langue vivante ngamba ozintsika any Madagascar. De prof d'anglais de formation zany za tao amin'ny ENS, de rehefa aveo nandalina mihitsy ny hoe ahoana ny fomba anofanana mpampianatra mba ahafany mianatra anglais zany, de zay mahatonga mampianatra anglais azafady, de zay mahatonga anaka hoe tsy mampanao cours loatra za raha tsy amin'ny cas tena hoe exceptionnel. Tena hoe hitako olona hoe tena mila an'le izy zany zay za vao mampanao cours, fa normalement zany za tsy de manana fotoana loatra. De za koa rehefa mampianatra zany tsy le hoe anao dépendant aminaka hoe tena hoe séance voalohany de zao na séance 8 ihany, anaky 8 ihany de mahay anao, satria anao ampianarina mampiana-tena. Tsy misy boky hoe vidinao aminaka, tsy misy hoe mandeha mianatra ry amin'ny centre ry, tsy any am'zany, fa natao anao zay ampiana-tena ka vonona. Ka alohan'izy arako an'izay zany aloha de coucou Lunaline, tiako tenenina zany aloha le resaka hoe maninona anao tsy vonona, vonona ve aloha anao, zay zany aloha fanontaniana petraka anao amin'ny tenanao, hoe tena vonona hianatra anglais ve anao sa taitaitra fotsiny. Zay zany aloha ny anotaniana hoe tena ilainao ve am'izao fotoana zao le mianatra an'le anglais, de inona ny antony ilanao azy, inona le tanjonao ampiasainao anazy. Zany hoe ny motivation anao zany aloha ny faritanao tsara, fa raha vao tsisy an'le motivation anao raha vao tsy vonona zany anao de tsy hahay mihitsy anao na de atosika na terina amin'ny tomobile ary anao hoe eo de ndana am'izay mianatra amin'ny centre io tsy hahay mihitsy anao satria le antony ianaranao mihitsy no mbola tsy mazava aminao. De raha mbola tsy vonona de aleo tsy manao fa lany vola. Oui, coucou Rinami, lany vola sy lany fotoana fotsiny anao satria tsy hainao hoe inona arany ny tena ianaranao am'le izy. Satria ny motivation zany na le antony ianaranao anazy no manosika anao i fonce foana sy insiste ary performe am'le langue. Oui, coucou Rassou Francisca. De mila fantarinao de farito mazava, tsy hoe za tena vonona mihitsy ka efa ela anao te hianatra sy nanomboka nianatra fa ny motivation anao tsy mazava, ny tena antony anaovanao anazy tsy mazava, manjavozavo. De mifandray daholo zany ny motivation sy ny saina, système zany ny andohantsika any. De lasa ohatrany hoe ndraindray za tsy mavita devoir, misy devoir le izy za tsy manao, ndraindray mpanaovina an'izao za de za tsy mavita, ndraindray za occupé amin'ny zavatra hafa. Fa raha tena tianao io de mitady fotoana foana anao anaovana le anglais zany. Zay zany voalohany indrindra hoe fantaro le motivation anao, inona mahatonga anao hianatra anglais, ataonao inona izy io. De soraty le motivation, soraty mihitsy hoe motivation ianarana anglais, antony ianarana ny teny anglisy, antony nenao zany samy manana ny anazy. Misy ny sasany hoe ao ampiasana za rery ohatrany tsy mahay teny anglisy rehefa misy vahiny eo na karana na sinoa na ina de za rery ny tsy afaka miteny, antony zay. Na hoe za mba te hanovy fianarana na te handray anjara am'ireo programme isan-karazany miteny anglisy reo, antony zay. Na hoe za mba te hijery film miteny anglais, fa tena ohatrany hoe misy film original be de be hitako amin'ny internet fa noho iza tsy mahay teny anglais de tsy afaka mijery anazy. Na hoe rehefa manao recherche za amin'ny Google de
mahita information fa tsy voatraduise en anglais le izy. De zay ny antony, motivation daholo zany de faritanao samy manana ny anazy. Raha anao te andeha any andafy miteny anglisy moa vao maika mety, raha anao any efa tia andafy fa te ana mafy bebe kokoa satria mety hoe anglais de base ny anao, mila fantarinao daholo hoe kokoa Edmond Randrianarso. Ye. Veloma lava Rianna, tadidiko ny fiarahantsika taty Amerika. De fantarinao zany zay aloha voalohany indrindra ny antony. Faharoa de tsy fatokisa-tena. Mety efa mianatra amin'ny centre arisy ary anao, mety efa nividy ny bokiny zao olona rehetrarehetra zao anao, fa ianao tsy matoko tena. De zao kokoa Amel Queen, raha tsy matoko tena anao, de izy zany natokisanao, ny olona atokisanao. Ahoana moa le tsy matoko tena? Tsy atokisanao zany le valeur anao, tsy atokisanao hoe tena ho vitanao le hianatra anglais, tsy atokisanao hoe mety tena afehy teny anglisy anao. Iko tina sipa, oui, mety motivation koa zay oui, coucou Paulette, coucou Princy. De efa tsy matoko ny tena anao de matoko ny olona. Zany matoko ny olona zany matoko ny tenin'olona momba anao. Niveau an'iny raha fatako tsara tany ampianaranay ka izy mianatra teny anglais. Za kitsy tena kivy andry Rianna fa raha niveau andry français raha ve kitsy voafehy andry de anglais ny tetateta-ndry. Oui, coucou namako Père Lélia. De misy koa zany ny olona miteny anglais zany sarotra zany raha tsisy mpampianatra. Misy ndray hoe tsy vitanao io raha tsy telo taona anao mianatra anglais fa zay ngadalany nianatra an'io tamin'ny université. Azonao de lasa mino an'izao tenin'olona rehetrarehetra zao zany ianao rehefa tsy matoko tena. Satria lasa ny tenin'olona ny atokisanao fa tsy le, satria tsisy teny tenenanao momba ny tenanao. Tokony zay le mahatonga an'le motivation anao soratanao, miteny amin'ny tenanao zany ianao. De miaino ny tenanao. Miteny rery mihitsy zany ianao hoe za de hianatra anglais, oui coucou Miorati, miarotso. Hoe za de hianatra anglais noho ny antony zao. De atokisanao iny teninao iny, zay le atao hoe matoky tena. Matoky ny tenanao, matoky ny zavatra teneninao amin'ny tenanao. Tadidio raha vao tsy miteny amin'ny tenanao anao, de ny hafa no miteny. De ny teny reny hafa reny anefa tsy ho anao mihitsiny. Fa teny mandratra, teny manebaka, teny manososy anao. De mila miaino ny tenanao anao. Zay zany le hoe mila matoky valeur fa azavaiko tsara mihitsy le izy hoe ohatra ny ahoana zany olona. Oui, miaraba Patricia Rarmalala. Miaraba Michel Randjenirina. De oui, Nathalie Fiandra, oui. Soratana amin'ny toerana hita isan'andro, oui, tena zay mihitsy zany le izy kokoa Valimbavaka. De soratanao ao zany le izy. Zay zany, iny zany midika hoe enao miteny amin'ny tenanao. Fa raha vao tsisy teninao, ataonao amin'ny tenanao de tenin'ny hafa no midomina aminao. De zay le mampamety anao lolololo ny hafa, intimidé ny hafa, tsinjitsindry ny hafa, ny hafa no mamaritra anao fa tsy ny tenanao. Oui, Pinette Bako, coucou. Ny hafa no mamaritra anao, aza vela ny hafa mihitsy no miteny hoe ianao de zao. Non. Aza vela ny hafa no midefinira anao. Non. Aza vela ny hafa no mievalue hoe enao mahavita an'izao fa tsy mahavita an'ity. Satria satry ny hafa nge anao dondrina. Satry ny hafa tsika dondrina mianakavy. Satry ny hafa ianao io tsy sondrotra, tsy hiakatra, tsy hianatra teny anglisy. Zay. Oui, salama Entso, salama Michel. Oui, salama Alicia. De raha vao tsy miteny amin'ny tenanao anao fa tsy atao mason'olona hoe aloha za hiteny amin'ny tenako reo olona de enonareo Zay natao hoe mivandray anao am'zay. Gaigy anao am'zay satria manao zavatra tsy fanao ny olona. Any mason'olona hoe za io manina ka ianao io, za io miteny amin'ny tenako ka. Tsy zay le izy fa tsy raisina ohatran'izay. Oui, salut Chinese. De makany amin'ny sofinao zany le izy de milatsaka ao anatinao ianao miteny amin'ny tenanao. De zay no mitarika an'le fatokisan'ny tenanao hoe renao ny feonao. Hitanao ny zavatra soratanao, hitan'ny masonao hoe reto ny tanjona tratrariko sy ny antony ianarako teny anglisy. Oui, miaraba Hubert Antoine. Zay zany, veriko indray mandeha le izy. Voalohany zany anao mila mahafantatra hoe inona motivation anao ianaranao teny anglais.
Faharoa zany mila matoko tena ianao ka tsy haino ny feon'ny hafa fa tsy ny feon'ny tenanao. Zay zany. De fahatelo. Oui, Salim. Fatima. De am'izay zany maheno an'le feon'ny fieritreretanao anao. Ny antony fahatelo, apetrao ty fanontaniana ty. Efa nanao investissement ve anao? Efa nanokana ny fotoananao sy ny volanao sy ny sainao am'le fianarana anglais ve anao? Apetrao zay. Fa tsisy magie io. Tsisy hoe te hahay anglais za de akipiko fotsiny masoko de miandry ny teny anglais irotsaka ato anatiko za. Tsy mila manao investissement zany ianao, mila mandany lera, mandany vola, mandany ny resursa rehetra zay eo aminao. Dikan'izany, ataovy ao anatin'ny emploi du temps-nao io. Hoe am'ty za fotoana tsy maninona na indray mandeha isan-kerinandro. Le mafana fo manko manao indray mandeha isan'andro de mety tsy ho vita. Tsy maninona na indray mandeha isan-kerinandro fa nierikeriky mahatondra drano. Zay vitanao, zay fahafahanao amin'ny fotoana io. Investissement amin'ny vola. Raha manana ianao de manova koro. Raha tsy manana ianao de makanesany amin'ny cyber mba mijerijery zavatra amin'ny teny anglais fa olazaiko eo farany hoe inona daholo ireo méthode amin'izay arany pratika. Investissement amin'ny vola zany zay. Mianara koro, mandehanany amin'ireny le membre misy American corner, Majungastanaz olo ny haiko hoe misy de tsy haiko Mananjary sy Fort Dauphin. Mandehana amin'ireny. Satria misy olona miteny anglisy any de mba hanovanao pratika raha leo miteny rery ianao. Ilaina zany reny. Investissement dikan'izany zany hoe mandany fotoana, mandany vola, mandany énergie ianao am'le izy fa tsisy zavatra haihay fa. De ny fahaefatra farany zany amaranako azy, inona am'izay raha le atao. Raha efa mianatra ianao, tsy ampy zany ny zavatra ianarana any am-pianarana. Tsy ampy. Raha tsy hoe ianao mianatra manomboka maraina amin'ny 8 de mirava amin'ny 12 de miditra amin'ny 2 mirava amin'ny 9. Ohatran'izay isan'andro ianao mianatra anglais, possible anao mahay 3 mois. Possible zany hoe tsisy asa anao afa-tsy mianatra anglais. Zay zany. Fa na ty andafy ara za tsy mahita fianarana dridrangilo ohatran'izany. Fa tsy maintsy zany ianao manana méthode anovanao an'le izy. De tsy maintsy mianatra ivelany zany ianao hoe ahoana ny anovanao anazy. De raha tsy ampy zany le fianarana ivelany de inona ny ataonao zany mampiana tena. Ataonao ahoana le teknika ny fianaranao mampiana tena mihitsy zany mila hainao. Mila mijery zany ianao amin'ny Google hoe inona daholo ny zavatra mila haiko raha te hafeny teny anglisy za. Le teny anglisy eto lazaiko tsy hoe misosasosa tahaka an'ireo mpiteny azy. Za tsy mitory an'izany. Misy mpampianatra anglisy mitory mihitsy hoe fafana le accent anao. Atao zay tenenanao mitovy amin'ny Amerikana. Le I am very good and then you know what? Tsy zay le teneniko eto. Rehefa mahay an'izay anao, tsara, araba soa araba tsara. Fa moveny grammaire manakory. Inona daholo ny temps zany aloha voalohany indrindra. Ny temps rehetra mila fehezinao, présent, passé, past perfect, present perfect, future, conditional, reo zany ny temps zany aloha. Zay zany aloha mila voafehinao hoe rehefa inona mampiasa an'ireo. Sy ny fomba fampiasana azy hoe rehefa présent anao de miteny zavatra général, sy ny habitude hoe isan'andro za de manao an'izao. Ny passé za de hoe mitantara ny zavatra nataonao tamin'ny weekend, na tamin'ny volana lasa, na tamin'ny taona lasa. Inona daholo le zavatra nataonao. Atovy reny soraty sy teneno. Ny futur, inona ny zavatra mety ataonao rapitso. Ny present perfect, inona ny zavatra nataonao tamin'ny lasa ka mbola mitohy hatramin'izao. Hoe I have learned English since high school. Hoe za de nianatra anglais efa nanomboka tany amin'ny lycée ka hatramin'izao. Zay ny fampiasana ny present perfect. Ny conditionnel, raha zao de zao. Raha manam-bola za, if I had money, I would have visited Seychelles. Raha mba nanam-bola za de efa mba visité any Seychelles. Ohatran'izay.
De mila ianaranao tsiraidray zany reo hoe ahoana fampiasana anazy fa raha vao miova ny temps verbe miova koa ny zavatra tianao lazaina. Manaraka an'izay ny verbe irrégulier averimberiko foana tsy tokony disoina fa io ny fahotana mafaty. Ianaro ny verbe irrégulier rehefa makany amin'ny cyber de imprimeo tadiavo hoe irregular verbs in English. Ianaro reo de tsy ianarana tsenjery fotsy fa ianaro ny mampiasa azy. Raha mampiasa an'le izy en présent anao de karakory ny forme, raha mampiasa anazy amin'ny futur tsy le formule hoa tsy hoe présent égal zao. De vita zany zay ny temps du verbe de ianaro ny adjectif sy ny hoe misy hoe adjectif long, adjectif court. Ianaro reny fa tsy teny hoe I am gooder, I am nefa better le izy, I am most big nefa biggest le izy. Ianaro daholo reny adjectif reny zany satria reny tena miasa be mihitsy ny amin'ny teny anglisy. Good, well, far, sy ny sisa. Ahoana ny comparatif zany. Hoe bigger van lehibe noho izao, na hoe smaller van kely noho izao, older van na hoe the oldest person on earth is 120 years old. Zany hoe ny olona antitra indrindra eto ambony tany dia 120 taona. Ianaranao zany zay vao feanao ny adjectif. Vitanao zany zay ny adjectif, ianaro ny passive sy ny active voice. Manahoana tsy veritery sujet verbe complément io, fa misy sujet sy verbe fotsiny nendry zareo amin'ny teny anglisy. Yes, misy zany. De ianaro ny passive voice, ny active voice, ny indirect, style indirect sy ny indirect. Ianaro zany hoe misy listra ny grammaire tsy mihoatra ny 10 amin'ny teny anglisy. Tsy mihoatra ny 10 de efa tafy anao. Lefa lazaiko tsara zay, tsy mihoatra ny 10. Ianaro ireo adverbe de fréquence sy ny adverbe rehetra. Hoe mampitohy zany. Reo zany ny connector, zay ny anarany. Mampitohy ny fehezanteny mba mapisy machepeho anazy, mapisy filirony anazy, mapisy sosy ny teny anglisy. Ianaro daholo fa misy an'izany ao. Fa tsy isaka manao verbe anao de I like her because she is a very nice girl. Afaka miteny anao hoe the reason why I like her is thanks to her nice character. De afaka miteny koa anao hoe the driving force behind my admiration to her is her undoubtedly character. Azonao de ovaovanao zany le style. De mila alainao daholy ny thème tsiraidray zay farany tadidinao de manoratra sy miteny momba n'iny ianao mba ahitanao vocabulaire manodidina an'iny. Veriko tsara. Sorato tsiraikaraika ny thème de tadiavo ny vocabulaire sy ny verbe sy ny mot sy ny adjectif manodidina an'iny. De soraty mianara manoratra anao momba n'iny de na mianara miteny momba n'iny. Fa ny voalohany indrindra de efa niteneniko omaly ny présentation momba anao, introduce yourself. Raha iresaka momba anao de inona daholo. Miny efa nresako omaly, jereo video raha tsy nahita anao. Manao zany ohatra hoe environment, l'environnement, inona daholo ny zavatra tianao tenena, inona daholo ny mot manodidina ny environnement, inona ny zavatra tsara ho hainao manodidina ny environnement. Afaka manao thème koa anao ohatra hoe travel, voyage, inona daholo ny mot manodidina ny voyage. Manodidina ny voyage zany passeport, musée, visiter, voyager, acheter un billet, faire la réservation, to do a booking, to call the travel agency, to speak a foreign language, to
in train, mandeha train anao, mandeha tomobile, mandeha taxi brosy, mandeha lakana, zany rehetrarehetra zany ianaro. Raha mavita thème anao na de folo fotsiny, hainao miteny azy, hainao manoratra azy, de hainao miprésenter azy, manao présentation zany hoe okay, good morning everybody, today I'm going to talk about travel. There are 4 types of means of travel: by plane, by boat, by taxi brosy, and by charrette or by cart. Inona daholo ny atao azonao, de be ny vocabulaire, zay le fahaizana. Ny fahaizana zany tsy accumulation sa cumulation, tsara ndray le français aloha fa tsy alehany. Tsy not the accumulation of knowledge, tsy fahaizana fahalalana be de be, fa application iny. Tsisy dikany, ny dictionnaire tsisy dikany. Raha ohatra ka tsy hainao manambatambatra an'le mot manome ho zavatra anankiray. Azonareo ve le izy? De atambaro, vitanareo zany. Vitanao zany rehefa tena anaovanao investissement. Hoe mila mahay miteny an'iny ianao, mila mahay manoratra manodidina an'iny thème iny ianao, ary mahay présentation momba an'iny. Le miteny sy présentation samy hafa. Le miteny zany miresaka aman'olona. Azonao hoe hi, good morning, what do you think about this? Oh, I think zo. Dialogue. Fa le présentation eto manome ny élément rehetra zany ianao, ampinao sary, ampinao information isan-karazany, na tsy hita maso eo aza fa anao mitantara kely. Hoe raha resaka momba ny travel za tsy mijanona fotsiny am'le hoe karazana moyen de transport, fa miteny hoe ny anahy aloha zany tena tiako indrindra amin'ny voyage de ny mandeha tomobile, satria za tia miadmirer un paysage, de tiako koa le mividy zavatra isaka mijanona. Ny farany mampatahotra anaka de le avion, satria ambony be iny za tsy tia loatra ny altitude. Zay le sosisosy, zay le voatabia sy tongolo le fahaizana langue nge, ampinao kely an'le zavatra momba anao. Fitiniko zany le izy inona mahatonga anao tsy mahay anglais, mahatonga anao tsy mety mahay anglais, inona ny tena sakana? Voalohany zany tsy mazava ny motivation anao, tsy mazava ny antony ilainao an'le teny anglais. Faharoa tsy mahatoko tena anao, satria tsy soratanao le antony, de tsy maheno ny feonao, ny tenanao sy ny sainao, de lasa maheno ny feony hafa anao, lololony hafa, akiviny hafa, atsotsainy hafa, atsatsoiny hafa, intimideny hafa. Hoe enao efa miteraka firy ve de anglais tetatetana, enao ve ohatr'izao. Zay zany le izy. Fahatelo, mbola tsy nanao investissement enao. Nampinao ve ny fotoananao, ampinao ve ny volanao ianaranao anglais, manahoana ny moyenao, so de anjorom-bala fotsiny le zavatra resadresaka fotsiny fa tsy tena tapa-kevitra anao. Ary farany le niteneniko teo de tsy mbola hainao ny teknika, ny pratika ny anglais, mampiana tena fa tsy miankina amin'ny mpampianatra foana. Ilaina ny mpampianatra, ilaina ny manao cours, fa tsy ampy mila ezaka anao manokana. De zay nanazavaiko andreo rehetrarehetra reo hoe ianaro ny grammaire, ianaro ny temps du verbe, ianaro ny structure isan-karazany, style direct, indirect, passive voice, active voice, ianaro ny adjectif, ny comparatif sy ny superlatif, mamorona thème, restreint thème, de ianaro miteny an'iny thème iny, miresaka momba an'iny, manao présentation an'iny, ary manoratra momba an'iny. Zay zany aloha ny eritreretiko, de averiko tsara andre mandeha. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny cours fa tsy ampy ny cours, za tsy miteny hoe tsy mety ny zavatra ataonareo, fa ampio le effort personnel anareo. De azadino ny miditra amin'ny club toy ny hoe American Corner, club d'anglais ary reny manampy, fa any misy ny ressources zay azonareo ampiasaina. Ok, de mandrapiresaka indray ara aloha. Bye bye.